Raha matoa Catherine Ashton avy amin'ny vondrona Europeana kosa dia ny raba ihany koa ny vahoaka malagasy nahavita ny tsodinina voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ka nahafahany malagasy naneho tamin'ny fomba demokratika ny safidiny hoy izy. Miantso ny manam-pahefana malagasy rehetra mba hijery akaiky ny sosikevitra izay nataon'ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana kosa ny tenany. Efatra andro taorian'ny fahavitan'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany dia nanao tatitra ihany koa ny diaspora africaine en Europe miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena afrikana izay manao fanaraha-maso ihany koa moa ny fizotry ny fifidianana. Vola ravo avy eo amin'ny sariny Stéphane Narazafy Manjimby. Nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary nizotra tamin'ny mpilaminana atao anatin'ny Mangarara no nizoran'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany araka ny tatitra izay nataon'ny diaspora africaine en Europe miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena afrikana. Anisan'ny marian'izy ireo ihany koa ny etaeta sy ny fahavonona amin'ny malagasy handray anjara amin'ny fiainam-pirenena ka naseho tamin'ny fahavitriana ny fito izany ny 20 oktobra lasa teo. Tonga teny amin'ny birao fandatsaham-bato ny fitaovana ampiasaina toy ny encre indélébile, ny bulletin tokana, ny isoloir ho hatramin'ny diaspora africaine en Europe miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena afrikana. Anisan'ny nankasitrahan'izy ireo ihany koa ny fandraisana andraikitra mitandro filaminana na fahampifidina noho ny adidiny tao anatin'ny filaminana sy fahandriam-pahalemana. Momba ny fanosam-bato sy ny famoaham-bokatra dia nilaza ireto mpanaramaso vahiny ireto fa nisy ny ezaka izay nataon'ny malagasy. Pour notre mission, la transmission presque immédiate des résultats à la Commission électorale nationale indépendante, transparente et leur publication aussitôt sur les médias est une innovation à saluer et à mettre au compte de la détermination des autorités malgaches de rendre ces élections le plus crédibles et acceptables possible. Entina natsarana ny fifidianana dia manana ny sosikevitra ihany koa ny diaspora africaine en Europe miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena afrikana. Anisan'ny nomariany tokony hanokafana ara-potoana amin'ny birao fandatsaham-bato, ny tokony hanamafisana amin'ny fiofanam-pikambana amin'ny birao fandatsaham-bato. Momba ny lisam-pifidianana mba hisorohana ny mety hisian'ny osika sy halatra, anisan'ny sosikevitra nentin'ireto mpanaramaso ny fifidianana ireto ny tokony hanaovana peta-drindrina ary hamohan'izany mialohan'ny fifidianana. Mandroso sosikevitra ny tokony hizarana 10 andro mialohan'ny androm-pifidianana ny kara-pifidianana izy ireo. Maharitra 2 volana ny asa fanaraha-maso ny fifidianana tanterahan'ny diaspora africaine en Europe miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena afrikana. Ary izy ny tatitra ny asan'izy ireo izay alefa ny misehatra samihafa. Anisan'izany ny any Addis Abeba, foibe ny vondrona afrikana, any Bruxelles misy ny vondrona Europeana ary any New York misy ny firenena